Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny olombelona eto ambony tany dia mizara anankitelo mazava tsara. Voalohany dia toy ny sakafo, zay tsy afaka ialanao mihitsy maraina, atoandro, hariva. Ny faharoa kosa dia toy ny fanafody, izany hoe tsy ilainao izy raha tsy efa marary ianao. Ary ny fahatelo dia toy ny aretina, tsy ilainao mihitsy izy na inona ny situation izay misy anao. Ny voalohany toy ny sakafo dia ireo namana izay tena namana tokoa, akaiky anao, sakaizanao, havanao, mihinana ny masaka sy ny manta miaraka aminao, manampy anao andro aman'alina. Izany tena namana zany dia toy ny sakafo. Tsy afa-miaina anao ary tsy mahatsapa alaiza anao raha tsy eo akaikinao izy ireo andro aman'alina. Ny faharoa kosa toy ny fanafody dia ireo mpanolo-tsaina mahay. Raha sendraka tojo problème ianao na fasarotana ianao dia tsy maintsy mila azy ireo mba hanoro lalana anao, ary tsy maintsy mila azy ireo mba hanome sosikevitra ialanao ao anatina problème sy krizy izay mahazo anao. Ary ny fahatelo farany dia toy ny aretina, ireo mpiatsara velatsia. Tsy misy fotoana ilanao an'izany olona mpiatsara velatsia zany, satria motika ny fiainanao no tanjony, ary hanao ratsy anao ny tanjony. Ka na inona situation izay misy anao, atao lavitra ireo mpiatsara velatsia, fa tsy misy tombotsoa na zavatsoa entiny eo amin'ny fiainanao. Aparitao betsaka any amin'ny hafa ity video ity, fa mety azahoan'izy ireo tombotsoa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.